fanotaniana napetraky ny mpanao gazety tamin'ny filohan'ny fanavaozana androany momba ireo ambary ho fampanantenana ataon'ny fitondram-panjakana nambaran'ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'izany fa telo volana ane zay ny zavatra tsy vitanareo tanatin'ny 40 taona vitanay tanatin'ny telo volana de tsy haiko hoe aiza le hoe fampanantenana fotsiny mba tiako hiteny zay olona miteny an'izay hoe fampanantenana fotsiny zay zany mba mangataka an'izay olona zay hivoaka amin'ny télé de hiteny hoe fampanantenana fotsiny de inona le tsy vita tao anatin'le telo volana nitondranay fa zay olona zay nitondra fito taona farafahakeliny zay olona miteny eo sasany 40 taona fa inona ny vitany firenena mahantra vahoaka mahantra ny vitany de aoko izy mba tsy hiteny fa mbola telo volana nitondranay zay fa zay mahatsapa fa be da be ny zavatra vitanay tao anatin'ny telo volana ny 17 oktobra 2024 mo no nanao fianianana amin'ny mahafilohan'ny fanavaozana ny Repoblikazy ny kolonel Mikael Randrianirina. Telo andro tao aorian'io fianianana io avy eo no voatendry ho praiminisitra ny 20 oktobra 2024 ary ny 20 oktobra kosa no nipetraka ny governemanta ny fanavaozana nahitana mpikambana miisa 20 miasa amin'izao fotoana izao. Bonjour Oliviabe. Ikarang hel mahakasika raha nivolagnin'ny président igny atsika tsy haiko hoe sy fitinareo le vidéo fa bakoko eto nizagny le vidéo tsy hitako vidéo complet fa efa tapany vidéo hitako de ihany volagnintsika satria tsy haiko ino raha nivolagniny tagny fa le raha volagniny amin'ny vidéo to na ino contexte tany le raha nivolagniny taloha tagny hitako diso fo ya to le vidéo zay ny zavatra tsy vitanareo tanatin'ny 40 taona vitanay tanatin'ny telo volana de tsy haiko hoe aiza le hoe fampanantenana fotsiny mba tiako hiteny zay olona miteny an'izay hoe fampanantenana fotsiny zay zany mba mangataka an'izay olona zay hivoaka amin'ny télé de hiteny hoe fampanantenana fotsiny de inona le tsy vita tao anatin'le telo volana nitondranay fa zay olona zay nitondra fito taona farafahakeliny zay olona miteny eo sasany 40 taona fa inona ny vitany firenena mahantra vahoaka mahantra ny vitany de garantsika nahita take izy nivolagna hoe raha tsy vitany mpitondra teo aloha nandritra ny 70 taona hozy vita nandritra ny telo vola za amin'izay magnotany antsika hoe ino zegny le raha vita nandritra ny telo vola satria za zegny mbola tsy de mahita fiovagna mbola tsy nahita fiovagna ino le volagniny hoe efa nahita fiovagna ino le raha finiova ino le raha vita tamin'ny fitondrana taloha finisy fitsaram-bahoaka amin'izao mbola misy fitsaram-bahoaka ary mbola votsela te finisy fitsaram-bahoaka tamin'ny fitondrana taloha mbola tapatapaka jiro sy rano amin'izao mbola tapatapaka jiro sy rano mbola karaha mbola karamany mpampianatra mpanjakagna amin'ny école mpanjakagna lalagna tamin'ny fitondrana taloha tsisy raha manjary lalagna amin'izao mbola tsisy raha manjary de aiza amin'izegny zegny le raha tsy vita ndritra 70 taona vita agnatin'ny 3 mois ino le raha vita ino le raha vita le misy fiovagna za tsy mahita zahay de hoanareo jiaby mahita am'zegny malalaka ny commentaire malalaka koa MP afaka magnadefa MP nareo mbola mitaniso zao le raha fa vita tsisy raha tsy avake amin'ny farafaran'ny vidéo izy nivolagna hoe ino izy ny raha tsy vita tagnatin'ny telo vola za tsy mahita tsy haiko anare za tsy mahita de hoanareo mahita mbo volagna amin'ny commentaire ka hoe zao raha teny hivolagny le fa vita tsy raha volagninazy zegny fa zao raha volagniny fa fivolagnany hoe le raha tsy vita tagnatin'ny 70 taona vita tagnatin'ny 3 mois kosa aloha tsy haiko zahay le raha teny hivolagny amin'ny fo za manao mbola tsy mety fiovagna de izy nivolagna hoe tsy ino raha azo ny fahantrana atsika amin'izao mbola efa tsy mahantra atsika amin'izao efa parmi ny pays manakarena karetiko mbola tsisy fiovagna boka tsy haiko hoe nare kadako tombo karama de zay tsy haiko za de fenenandro zegny nare jiaby piasa kade lasa volagninare amin'izay hoe efa nandro sy Madagasikara fô
idefinigna hoe mandroso Madagasikara aminahy manokana fahitako azy de ny vola miditra amin'ny isan'ny tokantrano mahavelogno azy mandritra ny fotoagna ohatra hoe volan-draika ohatra fô karaha zao tsy haiko hoe ohatra misy olo zegny tsy bola tsy homan-kanigny amin'izao agnatin'ny tokantrano ary tsy raha ohatra hoe bola tsy homan-kanigny io vitsivitsy toy izay le mihinan-kanigny ara-dalàgna bola tsy homan-kanigny ara-dalàgna fonofony toy izay le homan-kanigny ara-dalàgna de zegny le fandrosoagna zaho tsy mahay za tsy nahita fandrosoagna le volagniko zay za tsy nahita ary tsy bola tsy mangataka re hagnazava amin'ny commentaire fa za maro tegna bola tsy nahatsapa ary tsy nahita fandrosoagna fiovagna de anako koa hivolagna hoe zahay mivolagna na magnano promesse pokaty oui tegna ia satria bola tsisy raha hitako hoe nisy raha niova be de mialagna tsiny de alohako tapitry azadigno miabonné page partager vidéo sao de mba hitan'ny président fô de mba invité namanahy sabone koa zay tapitry salama efa voninao izy ndao ary eny tompoko miarabanao jogolapanao gazety miarabanao vahiny tsara anarana mafinaritra zavatra miaino anareo zavatra ny zava-misy voalohany indrindra aloha de tsy mivitsy mitsika nirery nazavainao teo fa ny association nanaiky an'le firatran-kofidiany ray zay ny vahoaka malagasy nanaiky ny fidy ny apahany anandremato Andry Rajoelina ny mpanao politika legaliser azy satria petiste levo de fividiana tamin'ny 2018 iny efa fasiliny de nampilamatsika tamin'ny anina dikan'izay de misy koa tsy fahamarinana hitany rehetrarehetra nefa de nijery fotsiny zany hoe tompona ndraiky daholo tsika rehetrarehetra ray zay mila matapany tsika alohan'ny any efa gôliaka be ny adversaire atsika mitanjainareo teo ny frantsay ny mpamatsy vola mainmise eo mivadiky zao tsy nefitiava-tanindrazana am'izay tonga eo maniry ny anao zavatra fa rehefa tonga eo tena misy le hery lehibe le gôliaka be de le mampiaiky ana am'le tantara leo anaty boky teny fiainana momba ny Davida kely sy Goliath na resy any Goliath Davida kely satria niantso an'le pahary sady nanipy pilika fa betaka ngina efa nitapahany Goliath any lohany fa izany ity foana kosa ve fa dikan'izay safidy ny fiainana ny vahoaka malagasy laïcité de l'état efa mitsipadolaka ny tany tsy maresy Goliath tsika fa raha mbola etana hika zay aloha de miaino ndray de mirary soa misy satrabezaka tompoko le laïcité ngamano resio anatin'le izy izy io ka devitra be andriamato Pierre Lenoble hoe raha ny tantaran'ny fiainan'ny Madagasikara tara Madagasikara talohan'ny mpanjana tany zany de tsy misaraka teo loatra ny resaka mikasika ny amin'ny tsika Zanahary moa tena andresana tamin'izany Zanahary sy ny fitantanana ny fanjakana raha ohatra zay ny fa tadeo riny izy io lasa devitra be mihitsy hoe misoratra ny laïcité anaty constitution fa le zavatra atao matetika rehefa misy raha-panjakana de iala ohatran'izao re anao concertation tsika de fotoam-pivavahana nanomboana ny liste ery tsika hoe ohatrohatran'izay moa zany zao nandikan'ny olona ny lizy tokony niasarana mihitsy lizy fa aza fa allo miaraka ireo fa zany no tena ao anatin'ny tantaratsika no hoe anao mpandinika tantara raha teo hoe marina zany tao anatin'ny tantara ny teto Tananarivo teto Merina ny tena nisy an'le izy satria rehefa tonga teto ireo ny missionnaire dia ny zavatra ny katsaniny voalohany fomban-drazana teto de raha vahiny dia zay na tonga Andranavalina nasika be mihitsy lazaina fa hoe sanguinaire niaro ny tanindrazana izy dia tonga tamin'ny 1868-69 tanoany dia natao ny mariage ampiangonana ny premier ministre sy ny mpanjakavavy Ramoma na Ranavalona faharoa zay nitondra nanomboka teo zany dia tafiditra ao anatin'ny ny fitantanana ny raharaha mpanjakana ny fiangonana ny protestant tamin'izany fotoana zany
dia ziska tsika tonga amin'ny protestant frantsay nanjanaka ny anglisy tsy nieritreritra nanjanaka fa nieritreritra hoe ny anglisy hoa hafa fa ny frantsay nanjanaka voazanaka atsika nanomboka tamin'ny taona 1896 ny volana 1896 nanomboka teo tsika tsy nilamina dia ninjehina doly zay ndretrarehetra zay tsy manaraka zay fomba zay zay ny zavatra misy tamitsika teto tantara zany ahony ty raisinizy aloha taoary miaraba tompoko salama nanahoana mbola tsy vonina miaraba tompoko mbola tsy vonina anaraka dokam-barotra vitsivitsy ngamba aloha tsika de miverina manao ny fandarana reo ren'izay taoary mivoaka omby amin'ny 6 ora maraina dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 teboka valo. Fantatrao ve 160 000 ariary monja dia efa azahoanao ordinateur mora sary amin'ilay matanjaka ilay tena ilaivana ho azy mihitsy ao amin'ny ketrika.com. Ino 160 000 ariary fotsiny tsy dio avy hatrany ary ny trankala www.ketrika.com ahafahanao misitraka izany. Infoline 034 18 30026 na ihany koa ny 032 03 30026 033 06 30026 tsy dio ihany koa ny page Facebook ketrika.com. Ketrika.com, authentique, moins cher, disponible de suite. Foresto aiza nakaiky anao? Ampatsa madinika sa akorondra na apandrana na ifaty koa e. fantaro fa efa afaka manao livraison sakafo avokoa ireo point fo ireo. Livraison à moto ainga-piasa nefa amin'ny sara mora kokoa. Foresto manakaiky anao hatrany. Ny fanabeazana no fototra mampandroso ny firenena. Top Radio, téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Ely ary mbola ao anatin'ny fandarana be amiray tsika eto amin'ny Top Radio amin'izao fotoan'izao mbola eto ihany koa ny vahiny andriamatoa navony Pierre Lenoble filohan'ny ACDED teo aloha ndao raisitsika ty antsova vonina ty miaraba tompoko salama allo miaraba tompoko ya faly miaraba ny Top Radio miaraba fiatsiondrana ny faly miaraba ny vahiny misy Pierre Lenoble misaotrana tompoko ya marina le teninao fa le zavatra mipetraka amin'izao fotoana izao mihitsy eny tena tsy misy sarita hipetrahany zay le zavatra tsy mety io de matonga le misy frustration beky mihitsy ary miteraka ary midongin-drambo mihitsy ary le olona le nasorona teo aloha sy mipomba azy satria inona le izy tsy maro toerana le zavatra mipetraka le mpitondra na tiatsika na tsy tiatsika rangany misy fanonganam-panjakana teto misy teto tamin'ny fomba ny rehetrarehetra misy za fomba ny colonel Mikaema fa nisy zay inona le fanongana ny antony tolomana teny kenek'anjany ny tsy hoankasa ny fialana Andriamatoa Rajoelina dika an'izay tsy maintsy mandalo teteza mita isika fa tsisy an'izany intérim zany tsy mety zany resaka intérim zany raha ohatra resaka intérim zany filoham-panjakana tokony misy enany zany no miala raha ka na absence na filoham-pirenena fa itsika nisy olona napetraka teo olona tivela lalam-panorenana napetraka atao zay tsy metezany hoe resaka hoe intérim ampisolo fa nga voalaza ampisolo toerana hoe olona ivelan'ny fanjakanao no ivelan'ny institution nisy enany no ny ao anaty institution fa itsika lasa mifanabarabara eto le izy lasa tsy mandroso le zavatra ao am-pandrosoana
fa lasa le zavatra ohatran'izay lasa voizina anaty fitondrana any ka olona mirifadrifatra daholo ny tafiditra anaty fitondrana lasa miteniteny foana miady amin'ny antoko anina ny olona atao amin'ny antoko anina atao amin'ny antokony any miady mirifadrifatra ohatran'izay mezan'ny olona izy manjary le fototra hijoroan'le colonel Mikael mihitsy ny amiko tonga de simba amin'izao fotoana am'izao satria inona le manodidina azy ohatran'io rehefa samy manao zay saipatany rehefa tsisy balizy tsisy sarika le balizy ane sarika ianao ko jusqu'en 2023 venao dia 2028 venao afaka telo taona de mbola ohatr'izao foana ny zavatra iainana samy manao an'izay tiana atao io ty mety zany alefaso apetrao io sarika io de io mila tsara ianao raha tena ka apetrao anaty sarika rehefa ilatsaka colonel Mikael madinataka rehefa tsy mahazo aminataka izy de apetrao inona ny tokony ataony fitondrana zao io zay angamba vasoto ohatrany manamafy an'le zatra andresanao zany izy raha azoko tsara le fanamarina ataon'le olona teo kasika hoe aloha isy sata mihitsy le teteza mita ity hita tanana an'ity fa lasa ifangaro voraka eto le raha tena mifangaro voraka satria ny constitution zay ny eritreretina iny efa nitsakitsahana hatrany amin'ny voalohany mihitsiny ny code de nationalité tsika nitsakitsahana zany zavatra zany mila lamina daholo ny hevitsika manontany hitanao zao nomination ny PDS ny Tuliara de niteny ministre intérieur hoe zaho tsy nanao an'iny tsy ahatsatsokoroany zany hoe azonao ekena zany zany mahatonga hoe qui fait quoi de hoe avereno le izy any ministre de l'intérieur izy ihany no afaka manao nomination ao anatin'ny lafitany misy antso vonina mbola tsy vonina izy ny iza zany satria rehefa misy zavatra atao na akôro politika io na sarty io ny ninona ho avy eo de ny tena mipetraka foana koa nke de mikasika an'le hoe iza no ampanakery zany le zavatra ahoana mona indray ny amin'ny ola io zany ndresana foana moa zany hoe tsy haiko ny ACC tafika ao zany tsotatra moa so sa iza no mampanakery an'io d'accord io ny randrenirina Mikael président ny fanorenana izy mampanakery azy izy no milaza hoe zao no ataon'io mamoaka ordonnance izy satria fa misalitra ho président de république izy de afaka manao ordonnance izy amindretraretra zay atao tsy maka avy ACC tsy maka any amin'ny assemblée satria ireo zany dia efa niverina fa tsy ahotsondry cadre misy andreo de omeo ao de ireo olona reo de député reo averenao reo fa amin'ny lalàna vaovao averenao reo ohatra ka tianareo aza misy kitianareo avereny fotsiny de zay ohatran'izay koa ny ACC raha ohatra ka tianareo koa ny ACC dia amboary koa io lalàna feo andreo de averenao reo fa zany hoe raha manaraka constitution efa tsy izy tsony satria zany tsy io matetika le fanontaniana mipetraka toy ny hoe raha nisy zavatra tena tsara ary tena nieritreritra ndraiky tsena tsy lamina am'izao koa sy Madagasikara de efa tsy lamina tsony toy le natao tery amin'ny CCTV tamin'ny 2014 teo daholo ny président rehetrarehetra filohan'ny république perinasa Hery Rajaonarimampianina Andry Rajoelina professeur Safialy Vera Didier Ratsiraka Marc Ravalomanana hoe tsisy hoe raha tsy lamina am'izao koa saranga le Madagasikara olona nampiraisina ambolona tabatra na vita zavatra na atolotra nisy ny ataontsika hoe komity mpanara-maso ny fanatanterahana zay zavatra tapaka teny niraisina tokoa le izy nanaovana ny fombafomba mihitsy nanolorana azy le président tamin'izao zany le matoa Hery Rajaonarimampianina de mbola miverina ihany le crise 2018 efa taona tao ariny le zavatra zona tonga crise 2018 satria anao nijery taria misy tsy mifandray tananareo olo reo misy nandalo fotsiny de fa hitanao fa mbola tsy maty voalavokibo ndray am'ireny nisy an'izany ny atao hoe le pitsipitsy madiniky ohatrandreny njaratsika observateur mijery hoe atia ina tokoa tonga an'iny de nangasiasy le olona anankiray nolotra tanany de le anankiray mandalo fotsiny zany de mbola tsy vita iny zavatra iny mila fanarenana ary ty zavatra natao iny zany raha ohatra ka safisafona ohatra hoe pomady ihany fa tsy misy le grand pardon misy an'izany manao grand pardon tsika satria nanao zavatra tsy nety dia nisy an'izay